alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly merabanao mpanaraka nyity fandaharana alasariny ty hatrany zay ianarantsika amin'ny bokin'ny apokalipsy. Efa fandaharana fahasivitsika zao mbola eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ihany isika. Any hoe efa miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny toko voalohany tsika na izany ary. Apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ho vakitsika izany. Izao Jaona rahalanareo sy mpiombona amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny fiaretana ao amin'i Jesosy dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ka nandre feo mahery teo ivoako toy ny feon'ny trompetra hoe: izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito dia ho any Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Izay indray zany no hojerentsika amin'ity bokin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy ity. Ny zavatra tantarahiny eto moa zany raha ny tena izy dia zay zava-nitranga nanodidina ny fahazahoan'i Jaona ny fahitana momba ny apokalipsy io zany hoe inona avy nitranga rehefa nahazo an'io fahitana io Jaona. Ny anombohany azy hoe: za Jaona rahalahinareo sy mpiombona amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny fiaretana ao amin'i Jesosy. Fa ndroany izay no laza ny anarany eto kanefa na izany ara dia tsy hoe ny tenany loatra ny tiany aseho eto, fa ny antony anambarana ny tenany eto dia anehoany amin'ireo olona anoratany zany fa misy zavatra iraisana be dia be eo amin'ny zareo. Tena miaraka miombona zareo zany ao anatin'izay dia reto avy ny zavatra iraisany rehefa miteny izy hoe rahalahinareo dia milaza izy zany fa iray ihany no rainy Jaona sy rainy reto olona anoratany reto zany dia Andriamanitra ray mazava ho azy rehefa rainy ray dia ampirahalahy avokoa ny rehetrarehetra. Izay ny fiombonana voalohany lazainy eto. Manaraka moa dia lazainy hoe namana ny fahoriana amin'ny baiboly zay mahazatra anareo dia izay ny ao anatiny fa ny hitantsika zany fa niombona fahoriana amin'reto olona zay anoratany reto ihany koa i Jaona. Dia fantatsika hatrany amin'ny fampidirana ny bokin'ny apokalipsy tany fa tena kristianina ao anaty fahoriana satria ao anaty fanenjehana ao anatin'ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainana ireto kristianina zay anoratany Jaona reto ary ampahereny reto izy ireo. Dia i Jaona nefa tsy ilay mampahery ety ivelany ohatrany hoe mamangy fahoriana fotsiny dia hoe mahery mirary fiononany tsy zay, fa tena ambarany mihitsy fa izy ihany koa dia ao anaty fahoriana, miaraka fahoriana, miombona fahoriana amin'reto olona zay anoratany sy ampahereziny reto zany. Ankoatran'izay nefa tsy ny fahoriana ihany ny ombonana fa mpiombona amin'ny fanjakana ihany koa zareo. Ary zava-dehibe zay satria ny fanjakana Romanina, ny ampira Romanina ny tena nanenjika ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia ambarany Jaona eto fa no zareo kristianina samy zanak'Andriamanitra dia hafa ny fanjakany, tsy mitovy amin'ilay fanjakany eto amin'izao tontolo izao fa any an-danitra ny fanjakan'i Jaona ary mitovy amin'izay fanjakan'i Jaona izay ihany koa ny fanjakan'ireto rahalany, fanjakan'ireto kristianina izay hiara-ny fahoriana ampaherezany amin'ny alalan'ity bokin'ny apokalipsy ity. Dia ny fiombonana fahatelo na ny fahaefatra izay iraisan'ny zareo moa zany dia ny faharetana satria na dia mafy ara ny fahoriana raha mbola ety an-tany zareo dia samy miaritra,
samy maharitra hatramin'ny farany a amin'izany fahoriana zany ary ny ampahery zareo aharitra amin'izany mihitsy a no tena tanjon'ny Jaona eto. Fa ny ngeza be indrindra ao anatin'ity fanambaran'ny Jaona ny tenany sy ny fiombonany a amin'reto olona anoratany reto a de ilay teny farany hoe ao amin'i Jesosy. Marina fa ny fahantrana, ny aretina, ny olana isan-karazany eo amin'ny fiainana de samy manana an'izany daholo na kristiana na tsy kristiana. Fa mihoatra lavitra noho izay ny kristiana satria manana ny olana sy ny fahoriana zay lalovan'ny olombelona rehetra, fa izy koa dia manana fahoriana noho izy ao amin'i Jesosy. Zay no anenjehana azy zany a, noho izy ao amin'i Jesosy. Zay. Ny fanjakana de fanjakana ao amin'i Jesosy Kristy ny fanjakana, fa tsy ilay fanjakana ety an-tany na izy io na izy io. Ary ny faharetana dia maharitra ao amin'i Jesosy satria Jesosy Kristy no manome faharetana an'reto olona reto tahaka ny Jesosy Kristy no manome faharetana any Jaona izany. Ireo fiombonana anankitelo fahoriana, fanjakana, faharetana reo dia hita ihany koa ny resahan'ny Paoly sy Barnabasy zany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:12 andininy fa 2:20 manao hoe nampahery ny fanahin'ny mpianatra zany Paoly sy Barnabasy ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady laza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De hitantsika fa io avokoa zany ny teny, ny faharetana amin'ny finoana, ny fahoriana be ary ny fanjakan'Andriamanitra. De zay mihitsiny ny kristianina rehetra dia mandalo an'izany avokoa, tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia mila maharitra amin'ny finoana isika noho izany. Dia i Paoly nanao fampaherezana teto, Paoly sy Barnabasy fa eto amin'ny Apokalipsy kosa de Jaona no manao an'izany fampaherezana izany. Mbola miteny an'izany ihany koa moa Paoly ao amin'ny epistiliny Romanina 9 andininy 17 sy 17 hoe raha zanaka de mpandova. Io zany le fiombonana voalohany, maharahalahy samy zanak'Andriamanitra. Raha zanaka de mpandova, ely sady mpandova an'Andriamanitra sika no mpiray lova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Zay zany iny lay fanjakana miara-manjaka amin'i Kristy fa mila fiaretana, mila faharetana izany zavatra zany satria tsy mora. Ny andininy 17 moa de miresaka an'le fahoriana am'izay izy hoe eny everiko fa ny fahoriana am'izao fotoana ankehitriny zao de tsy mendrika oharina amin'ny voninahitra zay aseho amintsika. Ary zay ny tena mampisy faharetana rehefa mahita hoe le fanjakana miaraka amin'i Kristy de tsy eto an-tany fa any an-danitra, ary ny voninahitra zay ho raisitsika rehefa any de ngeza lavitra. Na hevitra ho tahaka n'inona ny fahoriana ao eto dia lehibe lavitra ny voninahitra zay miandry antsika rehefa any an-danitra izany. De mitohy tsika hoe tao amin'ny nosy Patmo zany i Jaona tamin'io fotoana io. Ny Patmo dia nosy kely ao amin'ny ranomasina Ege zany izay eo amin'ny 70-80 kilometatra atsimo andrefan'ny Efesosy eo. Asehoko atsika ny sary rehefa any amin'ny farany satria efa hitantsika ihany tamin'ny session fahafito zany fa verenantsika ho jerena zay. Eo amin'ny 70-80 kilometatra atsimo andrefan'ny Efesosy eo no misy an'ity nosy Patmo ty kely de kely izy satria 9 kilometatra fotsiny ny halavany, dia raha ny sakany lava indrindra de eo amin'ny 10 kilometatra eo fotsiny zany dia kely de kely. Io nosy io dia nosy zay fanaovan'ny emperora romanina sesitany an'ireo gadra politika zay manelingelina ny emperora amin'ny lafiny politika zany dia nanaovana sesitany an'ireo gadra politika izy ireo de anisany lasa tamin'izany zany Jaona. Ny ataon'ireo gadra any zany dia miasa vato kariera dia miasa mitrandraka marbre ihany koa
zay ny ataon'ireo gadra any am'ty nosy Patmo ity zany. Dia miteny Jaona hoe inona ny antony natonga azy lasa tany a, de noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana ny Jesosy. Zay zany ny antony natonga azy tany a, tsy tena resaka politika moa satria tam'izany fotoana zany ny emperora de mangataka ny fanekempinoana ataon'ny mponina rehetra eo amin'ny fanjakany zany manao hoe i kaisara ny tompo. Fa ny kristianina dia tsy mety manao an'izay fa ho an'ny kristianina de Jesosy ihany ny tompo. Dia anisany mahatezitra ny emperora izay fanekempinoana zay a, fa ankoatran'izay moa Jaona zany de noho ny tenin'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy. Misy milaza hoe nandeha nakany izy nanoasa missiona nitory ny tenin'Andriamanitra sy nilaza momba ny Jesosy, nijory vavolombelona momba ny Jesosy zany a, fa raha ny tena marina kokoa zany rehefa jerentsika ireo teny fiarahan'ireo tenin'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy ireo a, ao amin'ny 9:7 ohatra de zao no lazainy hoe rehefa nivany ny tombo-kase fahadimy de hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay vovony noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona zay noazoniny. Hitanareo, eto zany misy olona zay novonoina mihitsy noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny fiazonany tenin'Andriamanitra sy noho ny fiazonany teny vavolombelona. Zay vokatry ny fijoroany vavolombelona zany sy ny fitorian'ny filazantsara ny fijoroany fijoroany ao amin'i Jesosy a, dia zany no antony namonoana ny reto martiora ao amin'ny tombo-kase fahadimy reto. Zay moa zany le vavolombelona de martiora ny ilazan'ny teny grika azy. Ao amin'ny 10:4 ihany koa dia mbola misy teny an'izay hoe ary nahita seza fiandrianana maro a, misy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana hitsara izy ireo. Hitako koa fanahin'ireo notapahan-doha noho ny fanambarana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Ary zay rehetra tsy nakoaka teo amin'ny sarin'ny bibidia zay moa notohany, fa ny mahaliana antsika eto zany de zao hoe noho ny fanambarana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra de nitapahan-doha ireto kristianina reto olona nipetraka teo akaikin'ny seza fiandrianana reto. Noho ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'ny vavolombelona de nivonoana ireto olona tao ambanin'ny alitara ireto a, ary noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy no natonga ny Jaona ho lasa sesitany ny gadra tany amin'ny nosy Patmo izany. De zay zany no ilazantsika misy antony anankiroa izy io zany nandefasana ny Jaona ho sesitany tany raha araka an'ity hoe tenin'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy ity. Voalohany nalesy fasesitany tany Patmo i Jaona satria izy nitory ny filazantsara, nijoro vavolombelon'ny Jesosy Kristy izy nandritra ny fiainany de tsy zakan'ny emperora romana zany dia zay no nandefasana azy sesitany tany amin'ny nosy Patmo. Fa zay raha ny antony avy amin'ny olombelona, fa raha ny antony avy amin'Andriamanitra kosa nefa noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy de nalefa sesitany tany amin'ny nosy Patmo i Jaona satria any izy no handray ny fanambarana, handray faminaniana, handray ny tenin'Andriamanitra, handray ny filazanany Jesosy. Manino moa tsika milaza hoe handray faminaniana satria miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe filazanan'i Jesosy, fa milaza tsara ny anjely ao amin'ny 7:10 tapany 7 zany de hoe ny filazanan'i Jesosy ny fanahin'ny faminaniana. Zany hoe ho an'Andriamanitra zany na de noho izy ny emperora de nieritreritra hoe atao mihiboka any amin'ny nosy Patmo i Jaona am'izay tsy mitory ny tenin'Andriamanitra tsony dia an'Andriamanitra kosa de zao hoe tany ariziny voamaika nandray faminaniana lehibe milaza momba an'i Jesosy ka nahatonga azy nanoratra n'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Zay zany le tontolo manodidina ny zavatra nitranga manodidina ny nazahoany Jaona n'ilay fanambarana, ny fahitana ny fanambarana zay ambarany atao amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Dia eo amin'ny 9:10 izy milaza hoe voatsindry ny fanahy. Voatsindry ny fanahy.
miveriny io amin'ny toko faefatra andininy faharoa sy ny toko fafito amby folo zay ilayntsika foana no mijery an'ireny mba ahafahantsika mahazo ny hevitry lay teny. Ny toko faefatra andininy faharoa zany rehefa nakarina amin'ny fananaka any an-danitra i Jaona, niaraka tamin'izay izy de voatsindry ny fanahy aho, io le teny, voatsindry ny fanahy. Indro nisy seza fiandrianana iray tany an-danitra ary nisy ray mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Tsy afaka hitan'izany zavatra any an-danitra sy ny seza fiandrianana any an-danitra zany i Jaona raha tsy voatsindry ny fanahy. Tsy afaka nahita n'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana izy raha tsy voatsindry ny fanahy. Ny toko fafito amby folo andininy fahatelo de nety ny fanahy, zay indray no nandikana azy eto zany fa mitovy ihany ny ilazany azy. De nety ny fanahy ho any an-tany efitra ary nahita vehivavy mitaingina bibidia volonjaky, feno anarana amin'ny teny ratsy sady nanana loha fito sy tandroka folo. Ary amin'ny andininy voalohany amin'ny apokalipsy toko voalohany moa de efa miteny izy hoe tena amin'ny endrika famantarana no anoratany Jaona nyty teny ity, de mazava ho azy fa sary reto, tsy hoe vehivavy de nitaingina bibidia volonjaky de misy anarana amin'ny teny ratsy na manana loha fito sy tandroka folo, tsisy an'izany bibidia zany na amin'ny zavaboary zay hitantsika eto ambonin'ny tany, fa fahitana io no izy nentin'ny fanahy, no izy voatsindry ny fanahy. Ka inona zany le voatsindry ny fanahy, ny hevitry ny hoe voatsindry ny fanahy eto de azo lazaina ve izy hoe extazy. Eny azo lazaina ihany izy hoe extazy na tsy extazy, zany hoe le extazy ohatrany hoe lay olona tsy mahatsiaro tena zany dia mahita fahitana hallucination ohatr'izay. De ohatr'izay ihany izy satria mahita zavatra Jaona, kanefa Jaona de mahatsiaro tena tsara. Tompony tenany tsara Jaona amin'io fotoana io satria hitantsika ny tenin Jesosy mivakitsika teo hoe asain Jesosy manoratra izy ny zavatra hitany, ka zany tompony tenany tsara izy ao anatin'izany zany, kanefany azo iraisina ho extazy ihany le izy hoe voatsindry ny fanahy satria mahita ny zavatra ara-panahy zay tsy hitan'ny olona amin'ny zavaboary zao izy, fa tena le zavatra any an-danitra mihitsy no hitan'ny Jaona. De zay zany no izy voatsindry ny fanahy zay de zay ny azo lazana anazy, ka tsy extazy tahaka ny mahazatra antsika akory ty, fa tena hafa ny fiasan'ny fanahy satria tompony tenany tsara ny mpanoratra ary hitantsika fa afaka misafidy tsara izy ny karazan-dahatsoratra zay ho ataony lay literatura apokalyptika zany mifidy an'izay izy hizarany hanambarany ny zavatra zay hitany mba ho azony olona sy ho hitan'ny olona ety ambony tany, ary zay no nanaovan'ny sarisary ao anatin'le izy io nasaina nanoratra zay zavatra hitany zany Jaona. De zay mampiseho hoe tsy tahaka n'lay olona zay entin-javatra ozy izy tsika. Ny fanahy masina de tsy zany, fa rehefa ny fanahy no mitarika de mbola tompony tenany hatrany ny olona zay tarihan'ny fanahy ary manana ny stilany sy ny fomba fanoratany izy ao anatin'izany zany. Dia io mifidy ny karazan-dahatsoratra izy ny voalohany sy farany de tena endrika epistily efa hitantsika zany tany aloha, fa amin'ny ankapobeny izy dia amin'ny endrika famantarana ny ilazany azy tahaka ny literatura apokalyptika tamin'izao fotoana zany. Fa efa hitantsika koa moa nampiavaka ny literatura apokalyptika ny Jaona zay miresaka an' Jesosy kokoa, miresaka tsisy afa-tsy resaka an' Jesosy ary nitaona ny olona hanana fitondran-tena tsara mihoatra ny literatura apokalyptika hafa izany tao anatin'le izy. Dia Jaona ihany no mahafantatra an'izany, ny zavatra efa nitenenin' Jesosy anazy tamin'ny Jesosy Kristy mbola tetỳ ambonin'ny tany ao amin'ny Jaona toko faefatra amby folo andininy fahaenina amby roapolo hoe fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay irahany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Nahita n'le fahitana izy zany voatsindry ny fanahy, de nahita n'le fahitana izy dia rehefa aveo izy nanoratra an'izay araka ny karazan-dahatsoratra ny fidiny de mbola le fanahy masina nampahita azy sy nitarika azy naneho azy an'izay fahitana izay ihany
no mbola mampianatra azy sy mampatsiaro azy ny zavatra rehetra zay nambaran' Jesosy sy naseho an' Jesosy taminy tao amin'ny nosy Patmo zany. Tamin'ny andron'ny tompo ty dia tena manahirana be mihitsiny ny hevitry ty hoe oviny ary tamin'ny andron'ny tompo io be de be arakaraky ny fironan'ny olona no andraisan'ny hevitry io teny io. Ny betsaka anisan'ny de Benoit zany, Pierre de Benoit dia milaza fa le andro fatezerana sy andro fitsaran'Andriamanitra, andron'ny Jehova zay voalaza betsaka any amin'ny testamenta taloha io andron'ny tompo io. Lay andro fitsarana farany zany no ilazany azy zany ohatra misy miveriny indimy io teny hoe andron'ny tompo io ao amin'ny bokin'ny Joely fa no Joely toko faharoa andiny voalohany no hojerentsika de manao an'izao hoe tso fiahozona ny anjomaro miantsoa mafy ao tendrombohitry masina aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'ny tompo, eny efa tombotra zany, avy ny andron'ny tompo na andron'ny Jehova ozy izy amin'ny baiboly mazatra antsika efa tombotra zany. De milaza an'io efa tombotra io ihany koa ny bokin'ny Apokalipsia, milaza ny renilay tendrombohitra, ny mponina mangovotra, ny fitsarana, ny fatezeran'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalipsia de zay no mahatonga azy reo mieritreritra hoe io andro io zany tamin'io fotoana io zany naseho an'Andriamanitra azy nahita an'io rehetrarehetra io i Jaona zany ny andron'ny Jehova zany no ilazany azy. Zay ny fijery voalohany. Ny fijery faharoa momba n'ity andron'ny tompo ty zay betsaka ho an'ny evangelika, ny kristianina dia milaza ny hoe andro alahady io andron'ny tompo io izany. Inona avy ny antony andraisan'ny mpandinika an'izany dia lay teny hoe andron'ny tompo ente kuriake, zay zany le hoe any tompo eto de io de tsy tena hita any amin'ny septante izy io miresaka ny andron'ny tompo fa tsy tena hita izy io aty amin'ny testamenta vaovao afa-tsy indray mandeha any ny ampiasaina azy de ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12:20. De zao ny voalaza an'io Korintianina voalohany toko faha 12:20 hoe rehefa miangona nareo de tsy fihinanana ny fanasan'ny tompo akory no ataonareo. De eto zany le hoe any tompo eto le ente kuriake, le any tompo eto de mitovy am'izay ny ampiasain'ny Jaona tao amin'ny Apokalipsy toko 1:10 hoe andron'ny tompo eto de le tompo eto zany milaza kokoa ny Jesosy no tena ambarany kokoa eto zany de hitantsika zany rehefa miteny andron'ny tompo, fanasan'ny tompo de misy zavatra ifandraisany io hoe amin'ny fotoana iangonan'ny kristianina, amin'ny fotoana anaovan'ny kristianina fanasan'ny tompo de zay no andron'ny tompo zany. Ankoatran'izay moa dia taona vitsivitsy tao aorianany nanoratany Jaona ny Apokalipsia, taona vitsivitsy monja no nanoratana ny Didache. Didache zay azo lazaina hoe fampianaran'ny apôstôly, tsy ao anaty baiboly izy akory fa fampianaran'ny apôstôly efa hatramin'izany tena taona 100 tany ho any no nanoratana anazy zany de amin'ny toko 4:1 amin'ny Didache de tazomiko amin'ilay teny frantsay nandikanana azy izy mba tsy ho diso ny fandikako azy de hoe au seigneurial du Seigneur réunissez-vous et rompez le pain. Any hoe amin'ny andron'ny tompo dia miangony ianareo ary manaova fanasan'ny tompo, mitovy am'le teo zany. De io le seigneurial io zany rehefa jerena de io tena le alahady mihitsy satria amin'ny teny latina izy io de hoe des dominicus, dies dominicus andro de dominicus any tompo. De fantatsika fa ny alahady ny dimanche de antsoina hoe dominical ny matoa teny zany dominical dia
alahady zay fotoana izay zany kefa hatrany amin'ny andro didase mihitsy ny hoe alahady ny fotoana zay amakina ny mofo anaovana ny fanasan'ny tompo andron'ny tompo dia alahady zany. Ny asan'ny apôstôly toko 20:17 ihany koa dia amresaka n'izay zavatra zay mazava tsara. Asan'ny apôstôly toko 20:17 hoe tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro zay ny alahady satria ny sabotsy zany moa no andro fahafito sabata. Ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niangona maky mofo zahay de nitory-teny Paoly fa nikasa andeha ny ampitso maraina naharitra ny tory-teny mandrapamahamantin'alina izy io. De hitanareo zany araka n'lay Korintianina voalohany toko 1:20 sy ny Didache dia ny andro voalohany amin'ny herinandro no fotoana zay anaovana ny fanasan'ny tompo amakinany mofo zany de fotoana zay fiangonana fiaonan'ny kristianina taminy zany fotoana zany. De zay zany mahatonga ny olona milaza hoe alahady io andron'ny tompo io. Mazava ho azy fa ny adventista ny sabatista rehetra de milaza fa ny asabotsy io andron'ny tompo io, akoatran'ny filazany an'le hoe andro fahatezerana fitsaran'Andriamanitra dia milaza koa izy hoe ny andro sabotsy io. Ny andininy lehibe tena raisiny ao anatin'izay de ny Isaia toko 7:17 na de milaza an'izao hoe raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary miantso ny sabata hoe fafinaretana ary no hamasin'ny tompo ka mendrika ho ajainy sady manome voninahitra azy ka tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana. Zay zany. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina. Jehova no miteny zany androko masina de io zany le tenenao hoe andron'ny Jehova, andron'ny tompo zany ny andro sabata zay averin'ny indroa mihitsiny eto. Zay zany no andraisan'ny sabatista azy. De hitantsika fa de sahirantsika inona tokoa moa zany lay andron'ny tompo ny fotoana zay nanehoany Jesosy ny tenany sy nanambarany ny fahitana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy zany. Everiko fa akoatran'izay moa zany de nisy ihany koa ty mpanoratra hoe Suétone ity. Suétone amin'ny asa sorany hoe Davita Kaisarom tany amin'ny taonjato voalohany tany eny koa izy nanoratra dia ny asa sorany iray de milaza hoe Ledes Dominicus io ihany koa zany dia anarana andro zay fanaovana sorona ho an'ny Kaisara. Isan-taona na isam-bolana dia misy fotoana anaovana sorona ho an'ny Kaisara zany de nantsoina koa hoe Dies Dominicus andron'ny tompo izay fotoana fanaovana sorona ho an'ny Kaisara zay. Dia vokatr'izay zany dia betsaka ny mpandinika zay milaza fa na tenen'ny Jaona manokana ty andron'ny tompo ty mba ho fanoherana ny sorona zay fanao an'ny Kaisara io hoe misy lay tompo lehibe lavitra ny Kaisara izay mendrika ho deraina rehefa amin'ny andron'ny tompo rehefa Dies Dominicus zany dia Jesosy ny mendrika ho deraina fa tsy Kaisara. De zay foana moa le izy zany satria zay ny matetika voahenjika ny kristianina de noho izy tsy mety manompo ny Kaisara dia asehon'ny Jaona foana efa hitantsika tamin'ny farany fa asehon'ny Jaona foana hoe ohatrany hoe Pantocrator zany hoe raha misy ny lehibe de tsy Kaisara akory, tsy ny amperora ny lehibe fa Jesosy no lehibe lavitra noho izay. Rehefa nandilika an'izany rehetrarehetra izany dia ohatr'izao ny zavatra hita hoe mitovy amin'ny ambaran'ny FF Bruce zany no ironako hoe lay andron'ny tompo zany de lay andro nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Tsangana tamin'ny andro voalohany izy de lay andro nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty kanefa io andro io zany de
tsy le andro voalohany loatra fa atsoina hoe andro fahavalo zany hoe ao arinan'ny andro fahafito satria ny andro naharian'Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany izy nandritrin'herinandro dia nitsahatra izy ny andro fahafito dia ny ao arinan'izay zany ny fahavalo dia mampiseho indray an'ilay fahariana vaovao zay zany le zavatra tiany Jaona mbara eto hoe lay fahariana vaovao indray zay ho atao an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia zay ny anambarany ny apokalipsy zany ankoatr'izay io andro io dia andro fihaonan'ny mpino ny andron'ny tompo zany dia mihaona ny mpino miaraka mandray fanasan'ny tompo miombona ny mpino matsiaro ny nahafatesan'ny tompo mandra-pivery ndray ny mpino amin'ny fotoana io ijaona nefa tsy afaka miaraka amin'izay satria sesy tany any amin'ny nosy Patmoa dia tamin'io andro io zany no nitenenan'ny tompo tamin'ny Jaona zany dia mazava ho azy fa andro ny fanantenana io fanantenana ny amin'ny iverenan'i Jesosy fanantenana ny fanavaozana indray ny zavatra rehetra ary fanantenana ny fandresena ny kaisara sy ny firongony zany dia rehefa zay mihitsy moa ny resaka rehetra tantarainy ato dia amin'izay fotoan'izay rehefa miveriny Jesosy dia fitsarana ho an'ny tsy mino zay fanantenana ho an'ny mino fa fitsarana ho an'ny tsy mino ihany koa dia nambara zany izy tamin'ny andron'ny tompo mba hafeno tanteraka ny fandresen'i Kristy satria rehefa miveriny Jesosy dia feno tanteraka ny fandreseny fa efa hita lehibe ny fandreseny tamin'izy nitsangana tamin'ny maty dia zay no ambaran'ilay tamin'ny andron'ny tompo voalaza teto zany dia tamin'io andro io nare feo mahery tao ivoako aho ozy izy Jaona toy ny feon'ny trompetra hoe zay zavatra hitanao dia soraty amin'ny boky ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito dia any Efesosy, Smirna, Pergamos, Teatira, Sardis, Philadelphia ary Laodikia. Jesosy mihitsy no miteny eto zany fa amin'ny feo mahery amin'ny alalan'ny feon'ny trompetra mihitsy zay anambarana hoe isy fanambarana lehibe zay ambarako aminao ho asehoko aminao ho hitanao fa zao soraty ao anaty boky zany mba ho voarakitra ho an'ny taranaka rehetra ho an'ny fiangonana rehetra satria efa ny fampiresantsika io hoe fiangonana fito io maninona ny reto izy maninona ny fiangonana tany amin'iny Azia Minora iny misy an'ny Kolosia ohatra hitantsika tsara na fiangonana nanoratan'i Paoly ny Troasy fiangonana natsangan'i Paoly fa tsy ao anatiny fa fito ny lazany azy satria lay fiangonana fito lay isa fito dia isan'ny fahafenona ozy izy tsika teo isa symbolika laza fahafenona ka mampiseho an'ny fahafenon'ny fiangonana rehetra zany reto fiangonana fito reto hita ao anatin'ireo avokoa zany ny karazana fiangonana rehetra ny lafitsara sy ny lafiratsiny fiangonana rehetra na aiza toerana misy azy na roviana na oviana nanomboka tamin'ny andro nanoratan'i Jaona io mandraka ankehitriny tsy tena miombona loatra amin'ilay hoe amin'ny tantara dia mijery amin'ny tantaran'ny fiangonana dia ny Efesosy tamin'ny fiangonan'ny apôstôly, Smirna tamin'ny fiangonana zao dia mandeha dia mitohy dia Laodikia amin'izao fa everiko fa nohon'ilay fahafenony ilay isa fito dia ho an'ny fiangonana rehetra manerana sy ny amin'ny fotoana rehetra mihitsy ireo fiangonana fito ireo ankoatr'izay dia raha vao miainga vao Patmo kosa nefany dia iny lalana mazava be zay na lalana namboarin'ny Romanina ny Romanina moa dia anisan'ny tena mpanao lalana mpavenina taon'ny zareo tamin'izany amin'ny alalan'ny Pax Romana dia misy lalana mizotra tsara mihitsy zany vao Patmo dia mandalo amin'ny filaharan'ireo manomboka eo Efesosy, Pergamos, Teatira, Sardis sy ny sisa rehetra le izy verenantsika ny sary ity ny nosy Patmo io nosy kely io ty ny Krety ty ny Chypre ty ny Rhode Island zany dia ty le nosy kely io lazaintsika hoe 7valopolo kilometatra ao amin'ny atsimo andrefan'ny Efesosy dia raha miala eto zany
hoe ampitondraina ho an'ireo fiangonana reo lay taratasy zay nosoratany Jaona amin'ny fahitany dia makato Efesosy de aveo iny mandeha menavaratra makany Simirna, de le lalana indray aveo mandeha makany Pergamosy de zay vao mitodika miatsinanana makany Tiatira, de midina mianatsimo makany Sardisy, Philadelphia de Laodikia farany. Zay mihitsy le lalana fale zany raha miala avao Patmo dia izay ihany koa no nambaran'ny Jaona teto ho an'ireto fiangonana fito ireto. Raha ampiaritsika zay zavatra zay de zao hoe ety am'izao tontolo zao anie no ahitantsika fahoriana, tena feno fahoriana ty zao tontolo zao ty. Iaran'ny olana araka asa ara-pahasalamana, araka harena, araka fifandraisana sy olana isan-karazany tsika rehetra mitovy amin'ny olona eto am'izao tontolo zao, fa noho ny finoatsika an' Jesosy ihany koa dia vao mainka mahita fahoriana tsika kristianina. Tsy marina mihitsy ny filazana raisin'i Jesosy dia mivany olanao rehetra, de ho mpanan-karena ianao, de ho sitrana ianao sy ohatr'izany fa ety am'izao tontolo zao no ahitana fahoriana hoy Jesosy, ary miteny izy hoe matokia fa za efa naharesy zao tontolo zao, ary zany hozy izy nolazaiko aminareo mba hanananareo fiadanana noho ny amiko. Jaona 9:7-8 no ahitantsika am'izay. Noho ny amin'i Jesosy zany no ilazany an'izay fahoriana zay dia miombona amin'ny Jaona, miombona ny rahalahy kristianina rehetra nandritra ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra tsika ao anatin'izay fahoriana zay, mahazo ny rahalahy rehetra zany hozy izy betera zany. Nefany dia asainy manana fanantenana tsika satria raha miara-miaritra aminy tsika de hiara-manamboninahitra aminy, miara-manjaka amin'ny Kristy tsika, mahatonga antsika manana fahoriana eto am'izao tontolo zao de tsy eto ny fanjakantsika, tsy eto ny firenentsika, fa vahiny sy mpivahiny ihany isika ety hijoro vavolombelona nambarany Jesosy amin'ny olona rehetra. Ka de zay no itaomany tenin'Andriamanitra antsika hanana faharetana. Ary averiko ihany ny bokin'ny Apokalipsia dia mitaona antsika mba haharitra hatrany amin'ny fanarahana ny tompo zany. Ankoatran'izay dia rehefa napahoriana ihany koa tsika de isika zay napahoriana no afaka mampahery kokoa ny olona zay ao anaty fahoriana. De zay mihitsy zany ny antony napahoriana anao, mba ahaizanao mampahery ny olona zay ampahoriana rehefa avy eo tahaka ny nataony Jaona teto dia mahareta rahalahy, mahareta rahavavy raha ao anatin'ny fahoriana ianao, fa zavatra lalovantsika zany miaraka amin'i Jesosy, kanefany efa naharesy an'izany izy ary afaka manana tanjona ho anao ihany koa dia ny ahatonga anao ampahery ny hafa indray. Faharoa de zao miteny Jesosy eto hoe soraty. Rehefa miteny izy hoe soraty de mampiseho zany fa zava-dehibe de zava-dehibe mihitsy ny teny voasoratra, ary zay ny antony Baiboly. Betsaka ny kristianina tsy te hamaky Baiboly, kamo mamaky Baiboly satria sarotra ny mamaky Baiboly, mahakamo mamaky Baiboly satria tsy misy sary mihitsy ao anaty Baiboly. Saingy nataon'Andriamanitra boky aloha, ny teniny reketiny ao anaty boky ny teniny, de zava-dehibe ny teny voasoratra, ary fantatsika fa na Jesosy rehefa nalay mpanahy dia namaly an'izay foana fa voasoratra hoe, fa voasoratra hoe, satria zava-dehibe loatra ny teny voasoratra. Dia zay ny ampaherezana antsika ny amin'ny fikirantsika hatrany amin'ny Baiboly, zay tenin'Andriamanitra voarakitra atsoratra. Maninona ny reketina atsoratra le izy? Ny reketina atsoratra le izy satria mitahiry, ny soratra zany afaka mitahiry zay efa azo. Haitsika tsara hoe ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra, dia mipetraka tsy miova ny zavatra voaray, mipetraka atsoratra
dia tehirizina ao anatin'la izy. Fa faharoa, ny zavatra voasoratra ihany koa dia misy fahefana zany, ka amin'ny alalan'iny no hanamarinana ny fanambarana hafa rehetra. Ka raha misy olona zany milaza fa nahazo fanambarana amin'izao fotoana izao dia ny baiboly ihany no hanamarinana an'izay, satria ao amin'ny apokalipsy ao ihany Jesosy no miteny hoe aza ampiana intsony, aza anesorana intsony ny tenynyity faminaniana ity, fa zay efa voasoratra hatreo amin'ny apokalipsy dia voasoratra zany dia zay no mitoetra, zay ny fahefana azo antoka. Dia zay no indramantsika ny teny filamatry ny ry zareo tany amin'ny réforme zany manao hoe sola scriptura. Ny hevitra zany dia zao hoe ny soratra masina irery ihany no fahefana manan-danja indrindra amin'ny finoantsika kristianina sy amin'ny fiainantsika kristianina, dia miankina amin'ny soratra masina irery hatrany foana. Dia mamerina ny fisaorana anao indray naharitra hatramin'ny farany dia amin'ny heriny anio tahaka izao dia tohizantsika indray izy manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 ny apokalipsy toko voalohany. Dia samita iny tompo reo. Alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly.